Zava-dehibe ry ava-malala ny mifankahita mandrakariva eto amin'ity fandarana ity, koa ndao kopakopatanana mihitsy no atolotra antsika rehetra izay manaraka izao fotoana izao, ary zava-dehibe ny mifampahery amina fotoana mahafinaritra tahaka izao. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Inona ny tsy ambaratelo ahafahana mahazo fahombiazana? Inona ny tsy ambaratelo ahafahanao mahazo fahombiazana? Melohany andiniantsika izany loha hevitra izany dia hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, ankehitriny dia misaotranao izahay satria afaka iaino ny teninao, hifampahery eto amin'ity toerana ity. Mangataka ny tolotsainy fananao indray izahay, anampy anay ahafahanay mahatakatra ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry ava-malala, ry mpiaino malala izay manaraka ity fandaharana ity, lohahevitra lehibe indray no iarahantsika mandinika manao hoe inona ny tsy ambaratelo ahafahanao, ahafahako mahazo fahombiazana amin'ity androany ity. Rehefa miresaka n'izany hoe fahombiazana izany, ny azoko antoka dia tsy misy olona tsy te hahazo fahombiazana, na ianao izay miaino na izaho izay manatanteraka izao fotoana izao dia samy te hahazo fahombiazana. Inona ary no lakile izay azahoantsika izany fahombiazana izany? Manoro hevitra tsika ny tenin'Andriamanitra, manoro hevitra tsika ry ava-malala ny soratra masina fa misy vahaolana lehibe izay ahatonga tsika ahazo izany fahombiazana izany, dia tsinona fa ny vavaka izany. Te ahazo fahombiazana ve ianao? Ampianarin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hivavaka. Ao amin'ny Jakoba toko fahadimy, Jakoba toko fahadimy dia ny andininy fa 6. Jakoba toko fahadimy dia ny andininy fa 6 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny vivavaka ny marina dia mahery indrindra. Tenin'Andriamanitra mahafinaritra izany ry ava-malala. Ny resaka teo hoe ny vavaka dia tsy ambaratelo lehibe azona fahombiazana. Tena tianao hitombo ve ny fahombiazana? Misy fepetra izay takina mialohan'ny andehanantsika mivavaka, mialohan'ny vavahantsika na ao an-tokantrano. Ny fepetra dia tsotra araka ny resahan'ny bokin'ny Jakoba dia hoe mifaneke eloka ianareo. Mialohan'ny vavahantsika ry ava-malala, mialohan'ny vavahanao tokantrano, rehefa mivavaka ny ankohonana ao tokantrano ao, aoka isy fifamelan-keloka aloha. Fa ny vavaka tsy misy fifamelan-keloka dia tsy miaino an'izany Andriamanitra, ary io teniny io dia milaza an'izany. Raha tianao ahita fahombiazana isika mivavaka, aoka hifamela aloha ny tsirairay avy, ary rehefa mifamela isika dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo, azo antoka ny valim-bavaka rehefa ny famela izao sianao. Nahoana miatomboka amin'ny hoe mifaneke eloka araka ilay hitantsika teo? Tsotra ny valiny. Ny tenin'Andriamanitra dia miresaka antsika ny amin'ny mahazava-dehibe ity fifamelan-keloka ity ao amin'ny Isaia 7:20 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 7:20 dia ny andininy voalohany sy faharoa manao hoe, Isaia 7:20 dia ny andininy voalohany sy faharoa manao hoe: indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalin-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Manamafy ilay niresahany apôstôly Jakoba teo izany, rehefa mbola feno eloka ny fotsika, feno eloka ny mombantsika rehetra, dia misaraka amin'Andriamanitra izao sianao. Tsotra ny vahaolana androany. Mialohan'ny vavahantsika dia andao hifamela aloha, mifampiresaka aloha, fa rehefa mifampiresaka ka mifamela isika dia azo antoka ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra. Raha tsy mifamela eloka isika dia tsy miaino antsika zany ny tompo, ary amporisihana isika hivavaka ho an'ny hafa ihany koa, na dia ireo izay mankahala antsika aza
rehefa vita izany fifamelan-keloka izany. Tantara anankiray ao amin'ny izay andraisantsika lesona ny amin'ny mahazava-dehibe, ny vavaka izay hitantsika dia be dia be ao amin'ny baiboly ao, karazana tantara ray, roa, telo, be dia be izay hitantsika fa misy tantara anankiray noho ny herin'ny vavaka dia nahatsapa fifaliana. Tantara anankiray izy ity izay pasteur anankiray mihitsy no tantara azy ary tiako ny mamerina azy eto amintsika androany. I John Wesley zany. Iza moa i John Wesley? John Wesley dia mpanavao fivavahana anankiray avy any Ekosy izy tamin'ny taona 3,700 ka hatramin'ny 1,700. Ny zavatra nafinaritra dia izao, niova fo tamin'ny 4 Mey 700 i John Wesley. Inona mba fantatrareo ny antony nampiova fo any John Wesley? Namaky boky anankiray izay nisoratana mpanoratra anankiray izy, ary ny zavatra anankiray izay nampitolagaga indrindra, nisy olona manakaja anankiray Britannique, Cornouaille no anaran'ity olona manakaja ity. Ary Cornouaille dia zatra mivantana amin'ireny toerana bara ireny izay misy fivarotana toka sy ny sisa. Fa tamin'ity fotoana ity indray andro dia nandalo teo amin'io toerana misy bara io i John Wesley. Ary ny tena nahagaga dia izao, nivavaka teo amin'io toerana io John Wesley. Rehefa nivavaka izy dia vita ny vavaka nataony, ary tao aoriana kelin'izay dia gaga ny mponina teo amin'ny tanàna. Fa izao rehefa nandalo teo ity mpanan-karena lehibe anankiray ity mba hanontany toka teo amin'ny toerana io izay efa fisotrony matetika, dia izao ny valitenin'ilay teo amin'ny toerana hoe tsy ahita toka eto amin'ity tanàna ity intsony ianao, fa nisy mpitory ny vavaka teto amin'ity tanàna ity, ka izao efa tsy misy fivarotana toka intsony. Vokatry ny vavaka izany ry hava-malala. Vavaka indray monja, vavaka izay ataontsika dia azon'Andriamanitra ataony miditra an-tsehatra rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nataontsika. Ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Enflammé par Dieu, page 59. Enflammé par Dieu, page 59 dia izao nolazainy. Na dia repitra mafy izy teo ampanaovana izany asa masina izany, dia nahatsiaro no avaozina tsy tapaka ny herin'ny ara-batana sy ara-panahy rehefa nivavaka izy. Zava-dehibe ry hava-malala ny vavaka, ary tsy tokony ataontsika ambanin-javatra izany vavaka izany. Rehefa reraka ara-batana i John Wesley raha naheno tantara tao isika dia nivavaka izy fa tsy natory. Rehefa reraka ara-batana dia izao ny vavaka ny tokony ataontsika mahery ary mitombo ny herintsika rehefa mivavaka isika. Mba fantatrareo fa ity John Wesley ity dia eo amin'ny ora 9 ka hatramin'ny 10 isanandro dia mivavaka izy, ary dia nafinaritra ny vokatry ny vavaka izay nataony, fa naharesy lahatra tanàna be dia be, ary zava-dehibe ny andraisantsika izany. Androany ry hava-malala, mba te ahomby ve ianao eo amin'ny fiainanao? Te ahomby ve ny ankonanao? Te ahomby ve isika tsiraray avy eo mivarotra zay misy atsika? Aoka ho feno vavaka, aoka ho voky vavaka isika tsiraray avy. Ny fanontaniana mipetraka androany izay mampisaintsaina manao hoe ataonao ahoana moa ny iainany an-danitra raha tsy zatra mifampiresaka amin'i Jesosy dia ny ety an-tany ianao? Ry hava-malala, tena zava-dehibe izany. Ho faranako ny teniko amin'ity fotoana ity ao anatin'izao fampaherezana izao. Ny apôstôly Jakoba dia manome lesona antsika tahaka izao amin'ny Jakoba 5 dia ny 7 sy ny 8 dia izao no ambarany ao amin'ny teny ao amin'ny soratra masina. Jakoba 5 ka ny 7 sy ny 8 manao hoe Elia dia olona tahaka atsika ihany, ary izy naherin'ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana 3 taona sy 9 bolana. Ry hava-malala, afaka soloinao amin'ny anaranao koa izany tenin'Andriamanitra izany androany, fa ny anarako, ny anaranao dia azo tononona manao hoe Eli dia olona tahaka atsika ihany, fa izao
na hery ny vavaka. Mino aho fa ny anaranao no tolon'ny Jesosy tahaka izany koa androany, ka dia ho hita taratra ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ankohonana, na iza toerana misy atsika fa tena olony vavaka izao senao. Ary eo amin'ny andininy farany Deus izy, ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Androany averenao milaony ny vavaka ao tokatrano, mivavaha indray amin'Andriamanitra. Tohizo raha efa zatrany zany ianao, fa ozy izy hoe rehefa ny vavaka indray izy dia nenon'Andriamanitra ny vavaka. Androany mba irinao ve ry hava-malala? Irinao ve ny mba ho tahaka ny Eli, ho tahaka ny John Wesley izay nahery ny vavaka? Tsotra ny valiny, tsotra ny vahaolana. Manolo tena eo anatren'Andriamanitra ianao, ary miteny aminy hoe raio, tiako raha mba hiaina izany fiainam-bavaka izany izahay. Te hahita fahombiazana ve ianao? Ny valiny aoka ho voko vavaka ny fiainako sy ny fiainanao. Androany dia tiako raha hivavaka manokana ho atsika indray ho setriny izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra raha io misaotra ny amin'ny teninao, misaotra fa hay mila vavaka ny fiainanay, mila voko vavaka izahay mba hahery, mba hatanteraka ny asa masina izay ampanaovinao anay. Raha io ampio ny ankonana tsirairay avy, ampio ny tsirairay avy mba hiaina amin'izany vavaka izany, ka ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanay manomboka androany. Ny vavaka na izanaiza toerana misy anay, dia izany vavaka izany ahafahanay mahazo fahombiazana amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ny vavaka raha io tononinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.